Tsika tsirairay aby ndray tonga eto amin'izao toerana zao ary miaraba ihany koa andreo manaraka anabaka ny fanahy masin'Andriamanitra ny ikasika atsika tsiray aby na iza toerana misy atsika satria fantatro fa fotoana lehibe izay nomeny Tompo atsika ndray ty an'ity dia ndao tsika hiaritsangana tena hoe anomana ny fiainam-panahintsika ny dia ndao tsika tena hoe ananabavaka ndao tsika tena hoe anotrany amintsika ray manontolo ndray fantatro fa eto ny fahasoavan'Andriamanitra na iza toerana misy anao dia fahasoavan'Andriamanitra ny amino atsika tsiray aby any amin'ny toerana rehetra izay misy atsika tsiray aby raha eo mbola misaotra anao ndray zay satria fantatra fa fahasoavana tokoa mbola ahafahanay eto miona aminao fantatra fa fotoana lehibe izay nomenao anay ty fotoana ty azany Jesosy malala mbola angatahana indray ny fanahinao masinao ny nome zao toerana zao ameny toerana tsirairay na iza toerana misy ny tsiray Jesosy malala dia ianao nefa ikasika ny fon'ny tsiray amin'ny kian'ity
Jesosy malalo ninona zavatra mety tsy nakasitrahana ao tsy ny herinandro iny eto anao rehefa manome fo madio fo mankorakoraka tena hoe fo ray fo mitebo tokoa zay Jesosy malalo mba ahafahana indray tena hoe hideranao sy ankalazanao amin'ity toerana ity ahafahana ihany koa tena hoe anainy amin'ny tenao Jesosy malalo dia eto anao efa momba anay eto anao efa manandrafitra rehetra Jesosy malalo ahafahana mandamy amin'ny fotoana indray eto anao efa manombonombolao ihany koa Jesosy malalo mba hitola teny na teny soa na teny sabatra roa lera Jesosy malalo dia vonona zay Jesosy tena hoe toetra tranony amin'ny tenao Jesosy vonona zay Jesosy tena hoe andraindray fanenao masina mba tena hitompo indray Jesosy malalo mba tena foray tena hiforay tokoa Jesosy ny tepo eto mba tena fanahy iray ihany koa nay zany iza toerana misy ny tsirairay Jesosy malalo dia fanao iray ny fahanay tena nomponao Jesosy malalo Jesosy malalo tena hoaka tena hisetaeta indray eto amin'ny toerana ity tena hoe fantatra indray ny tsirairay fa eto anao fanetrehanao Jesosy malalo ny fanetrehana fahanay iray tena hoe andray valimbavaka aminao Jesosy malalo eto anao anitsana ny zavatra rehetra sy alaka ny sitraponao Jesosy malalo oh alleluia alleluia ndao tsika tena angataka amin'ny fanahy masina satria Jesosy nefa niteny fanahiko no velako anareo Jesosy malalo zany fanahy zany tena angatahana eto tena hoe ame zao toerana zao Jesosy malalo eto anao hoe fanahy masina an'olon-tsaina anay eto anao fanahy masina tena hoe anadoisana afaka ny tsirairay eto anao fanahy masina anitsana ny zavatra rehetra Jesosy malalo oh alleluia makasitraka Jesosy amin'izao fotoana lehibe zao ary zany mbola metrahana izy Jesosy malalo tena sy niazary ny voninahitra malak'izay nao totrainao tompo malalo alleluia amen ndao tsika tehaka mafo an'ny tompo ndao tsika tena hidery tsika tena ankalaza ty fantatra fa eto mifanetsehana Sandra, 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 expliquer teu amor fidelana, Sandra, lai masna, wirana. Goiarka to ci wstanie za niebo.
Como foi Sandra? Tenenyo kaikinao hoe zao ny fotoana iankofana hoe vonina idiran'ny tompo ve tsika androany amen dao tsika kite mafy hoe amen amen alleluia dao raha tsika tiaka zany
som fo. Miaiky mifaly beazanao zay androany Jesosy. Ianao tokoa Jesosy le masina indrindra dia samy mampatonga anay vory eto androany Jesosy mbola anandratra anao indray. Anandratra anao indray Jesosy eo amin'ny seza fiandriananao Jesosy. Satria ianao leliany Jesosy mendrika izany. Ianao leliany Jesosy mendrika iangofa ny tongotra rehetra Jesosy. Asandratra amin'ny avo indrindra ianao Jesosy satria ianao Jesosy le rainay, ianao le mpanjakanay. Tsisy toanao Jesosy satria masina ianao.
Mianku
Mbola nandritra anao hatrany azy Jesosy satria anao leliany tompo mendrika izany fiderana izany Yeah.
manandratra anao zay Jesosy. Ianao irery any Jesosy mendrika ny tera sy ny haja mandrakizay tompo. Tsisy tahaka anao Jesosy, tsisy toa anao. Izany mampatonga anay mbona mamerina manandratra fiderana ho anao androany. Satria tsara ianao Jesosy. Misaotra anao tompo, mankalaza ny mendrika ny tera sy ny haja. Sandratra ny tanana ho anao, mba ho voninahitra. Mendrika ny tera sy ny haja. Sandratra ny tanana ho anao, mba ho voninahitra. Fatany anao, magagatsany anao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao. Fatany anao, magagatsany anao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao. Mendrika ny tera sy ny haja. Sandra toa tompo ny tananao androany. Sandratra ny tanana ho anao, mba ho voninahitra. Mendrika ny tera sy ny haja. Avena anao irery any tompony haja voninahitra Sandratra mandrakizay. ny tanana ho anao, mba ho voninahitra. Fatany anao, magagatsany anao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao. Fatany anao, magagatsany anao, tsisy mitovy aminao, Tsisy toanao. tsisy Iroia. Hosanna,
Antsika farany ty fody ty androany satria mangetaeta ny tompo tokoa tsika nefa tsika tsy afaka anao ny sitrapony raha tsy hoe manaiky dia manaiky ny lalany dia ndao raha tsika farany ty androany maminy foko ritsaso
sitraka Tesomala Tesomala Pamudisu Injuniaku Rasuanga Sami maswera na toka. Alléluia. Izy amin'ny fanatritsika amin'izao zao dia fitsikona vavolombela no entiko anentanana antsika tsy hoe entanana moa zany tsika hanao fanatitra fa mba hampatonga antsika hoe ohatra ny ahoana fotsika raha eo an'Andriamanitra androany fitsikofana vavolombelona za dia miasa any amin'ny toeram-piasana organisme américain izay dia raha fantatritsika moa zany dia hitanareo reny ny zavatra nytenen'ny filoham-pirenena amerikanina dikan'izany zany dia mikatona daholo ny orinasanay zany be da be ny manala-piasa tena maro be mihitsiny kanefa zany zay amin'izao fotoana izao dia misaotra an'Andriamanitra fa mbola miasa aloha zany ny tenako dia amin'izay foza indrindra ny tiako tenenantsika avy ny ankohakitsika teo avy ny teran'Andriamanitra dia amin'izao fotoana izao tsika entaniko anao fiankohofana amin'ny alalan'ny fanatitra tiako tenenina io vola ao anatin'ny poketra antsika tsirairay avy io tsy atsika io an Jesosy io ny teneniny hoe tsisy tsony io dia tsisy tsony fa rehefa teneny hoe misy io dia misy zany hoe raha ohatra tsika ka manambola amin'izao fotoana izao tsy atsika io fa an Jesosy raha miasa tsika amin'izao fotoana izao manana fidiram-bola mety mivarotra ianao mety miasa birao ianao mety mivarotra mety tsy fantatra hoe ina zavatra ataonao fa tsy anao io vola io fa an Jesosy ka izay no hitohizantsika ao anatin'ny fanatitra amin'izao fotoana izao mba tena hanana fo miankohaka miadore an'Andriamanitra mihitsy amin'ny alalan'ny volantsika aza atao hoe fahazarana rehefa lahady hoe misavasava poketra dia mandrotsaka fa aoka tena mifonao feno fiankohofana avy amin'Andriamanitra io raha manana fahafahana ianao afaka mividy zavatra raha manana fahafahana ianao manana zavatra an Jesosy daholo ireny na ny tranonao na ny fitafianao na ny fiaranao an Jesosy ireny ka aokantsika tena hiakohaka hanome ho an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetrarehetra ohatran'ilay vehivavy nandrotsaka izay tena faninanany tao amin'ny tempoly dia toy izany koa fontsika ankehitriny raha nolotra ho an Jesosy tsika amen dia hiditra amin'ny fanatitra tsika amin'izao fotoana izao.
Isaotsika dia hijery ny rapportny City Amay hijery slide. Alléluia. Tsika no manano fotsika androany ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Vonona ve nareo? Dia misy an'ity anankiray ity izay hira anisan'ny raza manokana rehefa eo anatrehan'ny tompo tena anisan'ny hira mahakasika analy satria tena mitarika manorotoro ny foko eo anatrehan'ny tompo. Dia andao hira itsika ity hira ity hoe Jésus tu règnes, Jésus tu vis, Jésus tu règnes dans mon cœur et à jamais. Alléluia. Dia andao anatin'izany dia angataka amin'ny tompony iray tsika hoe Jesosy eo. Omany foko Jesosy, omany ayo, omany afatea hitanao, Jesosy manalo. J'exalte ton nom Jésus. Oui, toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, le sauveur de ma vie, j'exalte ton nom Jésus. Oui, toi, l'agneau
toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes, Seigneur. c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis. c'est toi qui vis. Alléluia, C'est toi qui règnes dans Alléluia. Dove ilatsika andeha zany fekery zany. Dia ataontsika vavaka zany ery zany androany. Eto anatrehan'ny tompo tokoa tsika androany. Raha lasa anabava ny zavatra mila andinihantsika ny fotsika dia izao hoe move tena manana sensibilité amin'Andriamanitra marina isika ao anatin'ny fotsika. Move mora voakasika ny feoany isika. Satsika nao tahaka an'ilay zatovo anankiray izay efa nandreny amin'ny momba an'Andriamanitra. Fa rehefa niteny taminy Jesosy hoe misy zavatra tsy ampy ao anatinao dia nandeha tamin'ny alahelo lehibe zany zatovo izany. Nandeha tamin'ny alahelo izy satria tsy azony, tsy voadiserneny, tsy hainy namantatra ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy hainy namantatra ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Nefa araka ny voalazany Jesosy dia ampy fahalalahana izy ny amin'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy nay namantatra ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tonga eto antsika androany, no tena nao anjany vavaka zany Tompo, tena ampianaro amantatra ny sitraponao marina. Inona sitraponao ho an'ny fiainako Andriamanitra? Ary indraindray mety mitondra antsika any amin'izay tsy tiantsika ny Tompo, fa move manana fahavonona antsika rehetra tonga eto androany. Move manana fahavonona antsika rehetra tonga eto androany. Ankatony amin'ny tenin'Andriamanitra. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis. Raha izy manjaka ao am-ponao C'est toi qui règnes dia niondriko izy izy dia mihaino feoako. et à jamais. Zany io zany dia milaza hoe ianao no manjaka ato am-poko. C'est toi qui règnes, Raha izy manjaka ao am-ponao mo mihaino feoany va ianao. toi qui vis. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes Lasa ho farany zany. dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, Seigneur. C'est toi qui règnes, C'est toi qui vis. c'est toi qui vis. Amen. C'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. Et à jamais. Alléluia. Otsika ny voninahitra ny Jesosy tehaka mafy azy isika. Alléluia. Amen. Conformément à la chanson que nous venons de chanter, Araka ny hira izay avy nirentsika teo je crois vraiment que le Seigneur règne dans notre cœur. dia tena mino marina hoe manjaka ao am-pontsika ny Tompo. Amen. Amen. Alléluia. Parce que quand le Seigneur règne dans notre cœur, Satria rehefa manjaka ao am-pontsika ny Tompo nous nous portons bien. dia ao tsara tsika. Pas nécessairement physiquement, Tsy voatery hoe ara-batana mais dans notre fort intérieur. fa ao anatintsika. Parce que si nous nous portons bien physiquement, mais qu'à l'intérieur nous allons mal,
fa satria raha hoe salama tsara fotsiny sika amin'ny ara-batana nefa ny ao anatintsika marary a ça veut dire que nous allons très très mal. dia ny dikan'izany hoe tena tsy salama mihitsy tsika. Donc j'espère que tout le monde va bien. dia tena mino hoe ao tsara tsika rehetra salama Amen. tsara tsika amen. Amen. Il est vraiment bon et agréable, il est doux et agréable d'être ensemble dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? ary tena hoe tsara sady mahafinaritra ny eo amin'ny tranon'ny tompo sady tsy izany. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez sourire à celui qui est à côté de vous? Afaka mitsikitsiky amin'ny eo akaikinao ve ianao? Amen. Amen. Alléluia. Je vois vous avez tous de jolis sourires. Hein? Tena manana tsiky tsara daholo nareo rehetra. Amen. Ok, nous voudrions accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Dia te handray an'ireo samba vao tonga voalohany eto izay androany a. Si vous pouvez vous lever pour que nous puissions vous accueillir. Raha ohatra hoe afaka mitsangana nareo ahafahanay mandray anareo a. S'il vous plaît. Wow. Le frère Nain. Rahalahy Merci. Merci d'être venu parmi nous. misaotra anareo tonga eto aminay a. Et que le Seigneur vous bénisse. Dia hitahiny tomponareo. Prenez place. Afaka mahazo toerana. Nous avons aussi la sœur Ange et sa maman Misy any ranabavy Ange sy ny mamany ihany koa qui sont ici parmi nous, izay miaraka amintsika eto. avec le frère Laurent, bien sûr. Miaraka amin'ny rahalahy Laurent mazava ho azy. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Tahiny tompo daholo nareo. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible. Andray ny baibolitsika isika Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4. ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly amin'ny Efesianina toko faefatra. Nous allons lire les 3 premiers versets. Dia hamaky andreo andalana telo voalohantsika. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ary noho izany aho mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanetretena rehetra sy amin'ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo mifandevitra amin'ny fitiavana, mazotoa mitana amin'ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Paul se considère ici comme étant un prisonnier. Paul eto dia nihevitra ny tenany hoe mpifatotra. C'est quoi un prisonnier? Inona moa ny atao hoe mpifatotra anagadra? Un prisonnier, c'est quelqu'un qui a une liberté limitée. Ny atao hoe mpifatotra dia manana fahafana izay voafetra. Limité à un périmètre. Voafetra amina toerana anankiray. Il ne peut pas aller partout. Tsy afaka mandeha amin'ny toerana rehetra Et izy. il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Dia tsy afaka manao izay tiany atao koa izy. Parce que sa liberté, elle est limitée. Satria ny fahafahany dia voafetra. C'est un peu étonnant parce que Paul, dans un autre passage, il a dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Dia tena mahagaga ihany satria Paoly any amin'ny andalana hafa dia miteny hoe amin'ny fahafahana ny antsony Kristy antsika. Il est libre tout en étant prisonnier. Dia hoe afaka izy nefa mpifatotra. Dans plusieurs passages, il fait mention de cela, qu'il est prisonnier. Dia ao amin'ny andalana maromaro izy dia miresaka momba an'izany hoe mpifatotra izy. Dans quel sens il est prisonnier et dans quel sens il se sent libre? Fa amin'ny manahoana moa izy ny atao hoe mpifatotra ary amin'ny manahoana izy ny atao hoe olona afaka. Si j'essayais de résumer cela, raha ohatra ho fitiniko kely le izy je dirais qu'il est prisonnier en étant libre. dia miteny hoe mpifatotra izy nefa olona afaka. Il se considérait lui-même comme étant prisonnier. Izy dia nieritreritra ny tenany hoe mpifatotra. Il a une liberté, manana fahafahana izy mais une liberté limitée. fa fahafahana voafetra. Il ne peut pas aller là où il veut. Tsy afaka mandeha any amin'izay tiany ale izy Non pas parce que quelqu'un l'a contraint.
tsy hoe misy olona mametra azy akory, C'est pas qu'on l'a obligé, tsy hoe noterena izy, mais c'est de sa propre volonté. fa amin'ny sitrapony. Amen. Amen. Il se rend lui-même prisonnier, Izy dia no nanao ny tena no mpifatotra, prisonnier en Christ. mpifatotra ao amin'ny Kristy. On utilise très souvent le mot serviteur. Matetika tsika mampiasa ny teny hoe mpanompo. Ça veut dire quoi? Serviteur. Inona ny atao hoe mpanompo? Un serviteur, c'est celui qui sert quelqu'un. Ny mpanompo dia olona anankiray izay manompo. Serviteur, c'est un autre terme qui veut dire prisonnier. Ary ny mpanompo dia teny anankiray afaka ilazana ihany koa ny atao hoe mpifatotra. Je suis prisonnier de celui que je sers. Ary za dia mpifatotra na voafehan'ilay olona izay tompoko. Je suis au service d'une personne. Ary manompo olona anankiray. Je suis son prisonnier, mpifatotra ao aminy c'est-à-dire je suis là pour faire sa volonté. Zany hoe eo mba hanao ny sitrapony. Je mets ma propre volonté de côté Ary atsaniko ny sitrapoko manokana pour me mettre au service de celui que je sers. mba ahafahako manompo an'izay tompoko. Je suis son serviteur, Ary za dia mpanompony ça veut dire je suis son prisonnier. zany hoe za dia mpifatotra ao aminy Un na autre terme voafehany. que Paul utilise aussi très souvent, Ary misy teny anankiray izay ampiasain'ny Paul matetika il dit je suis esclave. dia izy miteny hoe za dia andevo. Donc esclave, Zany hoe andevo serviteur, mpanompo prisonnier, mpifatotra ça veut dire la même chose. dia mitovy ny dikan'ireo. Je suis prisonnier de Jésus, Za dia mpifatotra amin'ny Jesosy c'est-à-dire je suis appelé à faire sa volonté. dikan'izany hoe za dia natsoina hanao ny Je ne sitrapony. suis pas contraint par une loi. Ary dia za dia tsy voafehan'ny lalàna, Je ne suis pas obligé. ary za dia tsy voatery. Mais moi, je me soumets volontairement. Fa za dia manaiky any Je sitrapony. me considère comme étant prisonnier, bien que je sois libre. Dia za no mihevitra ny tenako hoe mpifatotra na dia olona afaka C'est ary de aho. ma propre volonté que je sers. Ary amin'ny sitrapoko no anompoko. C'est de ma propre volonté que je me soumets. Ary amin'ny sitrapo no anekeko. C'est de ma propre volonté que je me rends esclave dans mon maître. Ary amin'ny sitrapo ny anekeko hoe andevo Pendant que nous n'étions pas encore sauvés, que nous n'avions pas connu le Seigneur, tamintsika mbola tsy voavonjy tamintsika mbola tsy nafantatra ny tompo nous étions esclaves, dia andevo isika, esclaves du péché. andevon'ny ota. On allait là où le péché nous conduisait. Ary tsika dia nandeha tany amin'izay nitondra ny fahotanatsika. On ne pouvait pas se libérer de ce péché. Ary tsy afaka nanafatena tamin'ilay ota itsika. On était addict de certaines choses. Ary tsika dia niankindota amina zavatra sasatsasany. Peut-être de la cigarette, Mety hoe tamin'ny sigara, peut-être de l'alcool, mety hoe tamin'ny toaka, peut-être par je ne sais pas quoi, n'importe quoi qui est lié à la chair. mety hoe tamina zavatra be dia be dia izay mety mifamatotra tamin'ny nofo. On était obligé de faire certaines choses, Ary tsika dia voaterina hanao zavatra de sasatsasany. répondre à la volonté de la chair. Izay iny dia tavin'ny nofontsika. Et nous ne pouvions pas nous libérer de cela. Dia tsy afaka hoe afaka tamin'izany isika. Mais lorsque nous avons entendu l'évangile, Fa rehefa naheno filazantsara nous isika avons été délivrés. dia nafana isika. Le Seigneur nous a libérés. Ny tompo dia nanafaka On atsika n'est plus esclaves du péché. dia tsy andevo ny fahotana ntsony isika. Nous sommes libres. Afaka isika. Mais à partir du moment où nous avons été sauvés, Fa tao aorian'ny fotoana izay hoe voavonjy isika volontairement, dia any nous sitrapo nous décidons d'obéir. dia manaiky isika anaiky Obéir, obéir le Seigneur. ankatoa any tompo Volontairement. any sitrapo. Le Seigneur ne nous oblige pas. Ary ny tompo dia tsy manery atsika Il nous appelle. fa ny antso atsika izy. Il nous invite. Ary manasa atsika C'est izy. pour cela que Paul dit, Ary izay mahatonga ny Paoly je miteny hoe vous exhorte. hoe mangataka aminareo na hoe mampahery anareo Je vous invite.
manasa anareo Il y a une invitation misy fanasana pour eo que toi et moi nous prenions volontairement la décision mba ahafahana hoe zasy ianao dia mandray De nous ansitrapo soumettre zany au fanapa-kevitra zany hoe anetry teny eo anatrehan'ny tompo Si avant on nous imposait une loi, raha talohantsika dia nisy lalàna napetraka tamintsika il ne faut pas mentir, dia hoe tsy tokony il ne mandainga faut pas voler, tsy tokony il ne faut mangalatra pas commettre l'adultère, tsy azo il ne faut mijangajanga pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo Tu manao dois an'izao faire ceci, tu dois faire cela. tokony manao an'izao ianao tokony manao an'izao Le ianao Seigneur est venu, il nous a libérés. dia ny tompo dia tonga hanafaka atsika Je n'ai pas besoin qu'on m'oblige. ary tsy mila hoe terena Je n'ai pas besoin qu'on me dise il ne faut pas mentir. ary tsy mila terena koa raha hoe tsy azo Je mandainga sais qu'il ne faut pas mentir. fantatra hoe tsy mahazo Je mandainga sais que le fait de mentir, j'offense mon maître. fantatra hoe raha ohatra ka mandainga dia mampalahelo ny tompo Alors volontairement, dia ansitrapo pour obéir à mon maître, mba ankatoavako ny tompoko je prends la décision de ne pas mentir. dia mandray fanapa-kevitra Non, je tsy ne veux pas andainga mentir. hoe tsy te Parce andainga que si je mens, satria za raha je mandainga vais offenser mon maître. dia ampalahelo ny tompoko C'est une décision personnelle ary tena hoe fanapa-kevitra manokana le izy et volontaire. ary Il antsitrapo n'y a pas de loi qui m'oblige ary tsisy lalàna manery ana et il n'y a aucune contrainte. ary tsisy faneriterena Je suis esclave, andevo je suis serviteur, mpanompo mais un serviteur qui est libre. fa mpanompo afaka Amen. amen Je suis libre. afaka Je peux tout faire. afaka manao Je zavatra peux faire rehetra n'importe quoi, afaka manao zavatra rehetra mais je ne veux pas faire n'importe quoi. fa za tsy te hanao zavatra Je ne ferai pas n'importe quoi. zavapoana tsy hanao zavapoana Parce que je suis esclave. satria za andevo Je suis esclave de celui qui m'a libéré. andevo an'ilay nanafaka C'est un peu difficile peut-être à comprendre. mety hoe sarotsarotra amin'ny matakatra an'le izy Mais avant, on était esclave. fa taloha itsika dia hoe andevo Esclave du péché. andevony fahotanina Esclave de certaines habitudes. andevona karazana fahazarana Mais le péché, fa ny fahotana il nous conduisait à la mort. dia nitondra antsika tany amin'ny fahafatesana En étant esclave du péché, dia rehefa hoe andevony ny ota isika on est condamné à la mort. dia voaheloka ho faty À la itsika mort éternelle. fahafatesana Mais en mandrakizay étant esclave de la justice de Dieu, fa rehefa andevony famarinan'andriamanitra nous sommes itsika conduits vers la vie éternelle. dia hoentina any amin'ny fiainana mandrakizay itsika Amen. amen Donc si je suis serviteur, dia raha ohatra zany ka hoe mpanompo cela veut dire que je sers quelqu'un. dia ny dikan'izany hoe manompo olona anankiray Ça veut dire que j'ai un maître. zany hoe manana tompo L'esclave, ny andevo il a un maître dia manana tompo qui lui donne des ordres, izay manome baiko qui lui azy donne des recommandations. izay manome teno azy iraka ho azy Et l'esclave doit obéir. dia ny andevo dia tokony mankatoa Je ne sais pas, je vous ai parlé il y a très longtemps d'une histoire concernant des boucles d'oreilles. nisy fotoana efa ela be ny resaka aminareo resaka momba ny kavina Je ne sais pas si vous vous rappelez ou non. tsy haiko na hoe tadidinareo le izy na tsy Bon, on va lire un passage dans le livre d'Exode. amaky andalantsika eo amin'ny bokyny exodosy Exode 21. exodosy toko faraky amby roapolo Et nous allons lire le verset 5 et 6. andininy fa dimy sy fahenina Alors, si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. » Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte et du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera toujours à son service. fa raha milaza marimarina ilay andefo ka manao hoe tsy foko ny tompoko sy ny vadiko ary ny zanako
ka tsy te ho afaka aho dia hoentin'ny tompony eo anatrehan'Andriamanitra izy ary dia hoentiny eo amin'ny varavarana na hoe eo amin'ny tolam-baravarana ka ho tevehin'ny tompony ary amin'ny olony sofiny dia hanompo azy mandrakizay izy. Alors, à l'époque, Tamin'izany fotoana izany les vanim-potoana enfants izany d'Israël, ils avaient des esclaves. ny zanak'Israely dia nanana andevo. Et ces esclaves, ce n'étaient pas des Israéliens, des Israélites. Ary ireo andevo ireo dia tsy Israeliana akory C'était des gens d'autres nations. fa olona avy any amin'ny firenena hafa Et ils étaient esclaves. fa andevo izy ireo. Selon la loi, Ary araky ny lalàna un Israélite devait garder un esclave pendant 6 ans. dia ny Israeliana dia tokony mitazona andevo mandritra ny taona. Et la Andevray. septième année, Dia ny taona fahafito aorianan'izay il devait le rendre libre. dia avelany ho afaka le andevo. Donc, il n'est plus esclave, Zany hoe tsy andevo intsony zany il izy, est libre de partir. afaka mandeha izy. Mais ici, la Bible nous dit Fa eto amin'ny baiboly dia miteny amintsika qu'il y a des esclaves qui veulent toujours rester avec leur maître. fa misy andevo azy te hijanona foana eo amin'ilay tompon'izy ireo. C'est volontaire. An-sitrapony le Ils izy. prennent la décision de rester esclaves alors qu'ils sont libres. Mandray fanapa-kevitra izy hijanona ho andevo na dia efa afaka ary. Ils sont plus esclaves Tsy andevo intsony izy parce ireo qu'ils ont déjà fait 6 ans. satria efa vita ny taona. La 7e année, on les libère. Dia ny taona fafito dia efa nafana izy Ils ne ireo dépendent pas de leur maître. ary tsy miankina amin'ny tompony intsony izy. Mais eux, ils choisissent Fa izy ireo dia de misafidy rester avec leur maître. hoe hijanona miaraka amin'ny tompony izy Alors, ireo. s'ils prennent cette décision, Ary raha ohatra izy ka mandray an'izay fanapa-kevitra izay on leur perçait les oreilles. dia tevena ny sofin'izy ireo. Alors, les gens qui les voyaient, Dia ny olona izay mahita azy zany ils savaient, ah, lui, c'est un esclave, dia fantan'izy ireo hoe io olo io dia andevo mais un esclave qui n'est plus esclave. fa andevo izay efa tsy andevo intsony. Un esclave qui est libéré, Andevo izay efa nafana mais qui choisit toujours de servir son maître. fa ny safidy ny hanompo hatrany an'ilay tompony. C'est volontaire. An-sitrapony le izy. Amen. Amen. Et c'en est de même pour nous. Dia ohatran'izay ihany koa isika. Nous étions esclaves, Andevo isika nous avons été libérés, efa nafana isika mais nous avons changé de maître par contre. fa efa miova tompo kosa nefa isika. Si notre maître auparavant c'était l'ennemi de Dieu, Raha ohatra ny tompontsika taloha dia ny fahavalon'Andriamanitra nous sommes libérés de ce maître, dia efa nafana tamin'izany tompo izany isika mais nous restons toujours esclaves, fa mbola andevo ihany mais isika esclaves du Seigneur. fa andevon'ny Nous tompo. avons un autre maître Manana tompo hafa isika et nous avons décidé volontairement dia nanapa-kevitra isika an-sitrapo de servir ce maître. hoe hanompo an'io tompo Alors io. quand on perçait les oreilles, Ary rehefa hoe tevena ny sofintsika c'était la marque que cette personne a été esclave, rehefa tevena ny sofina dia marika izay hoe ny olo io dia efa andevo mais il a choisi de toujours servir fa ny safidy izy hijanona ho mpanompo volontairement. Mais an-sitrapo. pourquoi les oreilles? Fa maninona ny sofiny? Cela nous montre que le serviteur ou l'esclave a quelqu'un à qui il écoute. Maneho amintsika izany hoe ilay mpanompo na ilay andevo dia manana olona anankiray izay henony. Donc il y a une marque sur les oreilles. Dia misy marika eo amin'ny sofiny Lui, il y a quelqu'un qui lui donne des ordres. hoe ty olona ty dia misy olona mamebaiko Il y a azy, quelqu'un qui l'écoute misy olona izay henony et il suit ce que son maître lui dit. dia manaraka izy izay lazain'ny tompony azy. Qui est-ce que j'écoute? Iza mono henoko. Est-ce que nous avons un maître? Manana tompo ve isika? Quel est notre maître? Iza inona ny tompontsika? Qui est-ce que j'écoute? Iza no henoko. Bien souvent dans le milieu chrétien, Indraindray eo amin'ny tontolo kristianina on a tendance à penser ou à dire que je suis libre dia matetika miteny foana hoe afaka et je n'écoute personne. dia tsy mihaino an'izaniza ntsony Je ne suis soumis à personne. ary tsy manaiky an'izaniza. Il n'y a aucune autorité qui est au-dessus de moi. Ary tsisy fahefana eo amboniko.
Ça, c'est le grand désordre. Le grand désordre. Zay dia korontana. Beaucoup de chrétiens, Ary betsaka ny kristianina ils font ce qu'ils veulent, dia manao zay tiany izy ce ireo, qu'ils pensent, manao zay eritreretiny. et ne sont soumis à aucune autorité. Dia izy dia tsy voafehana fahefana mihitsy, tsisy fahefana eo amboniny. C'est grave, n'est-ce pas? Ary tena zava-doza zany sa tsy zany? C'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. Ary tamin'ny fahafahana no nanafahany tompo atsika, Il nous a libérés de niantsony la tompo loi. atsika, nanafaka atsika Bon, tamin'ny déjà, lalàna il nous a izy. libérés du péché. Voalohany aloha efa nafahany tamin'ny ota isika, Il nous a libérés de la loi. dia nanafaka atsika tamin'ny lalàna ihany koa Nous ne izy. sommes plus sous la loi. Ary tsika dia tsy ao ambany lalàna intsony, Et nous sommes libres d'obéir à notre maître. dia tsika dia afaka mankatoa any tompontsika ao anaty fahafahana. Amen. Amen. Revenons dans le premier passage que nous avons lu tout à l'heure. Andao hiverina amin'ilay andalana voalohany izay vakintsika teo Dans Éphésiens chapitre 4. ao amin'ny Efesana toko faefatra. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Andiny voalohany, ary noho izany aho mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo. Donc nous avons été appelés Zany hoe isika dia nantsoana à marcher. handeha. Marcher, ça veut dire quoi? Mandeha zany dia midika hoe Ça veut dire inona? progresser. Midika hoe mandroso tsikelikely. Le Seigneur nous a sauvés. Ny tompo dia namonjy atsika Nous sommes devenus ses enfants, ary tonga zanany itsika, ses serviteurs. mpanompony. Et nous sommes encouragés Dia ampirisiana itsika à marcher selon cette vocation. handeha araka io fiantsoanantsika io, À marcher en tant qu'enfants de Dieu. handeha amin'ny mazanak'Andriamanitra À atsika, marcher comme des enfants de lumière. handeha tahaka ny zanaky ny mazava, À marcher comme le Seigneur a marché. handeha tahaka ny nandehanan'ny tompo, Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. satria ho amin'izay no niantsoanantsika. Donc on s'adresse à des enfants qui sont matures, Zany hoe eto dia miresaka amin'ny zanaka izay matotra, qui sont responsables. izay tompon'andraikitra, Ils savent ça c'est bon, ça c'est pas bon. fantany hoe tia tsara, tia tsy tsara. Je choisis donc de marcher de manière à plaire mon Seigneur. Zany hoe za zany dia misafidy handeha hankasitrahany tompoko, Parce que c'est à cela que je suis appelé. satria izay no niantsoana. Ce n'est pas que tantôt je marche dans la lumière et tantôt je fais des compromis. Tsy hoe indraindray mandeha ao amin'ny fahazavana dia indraindray mandeha ao anaty marimaritra iraisana. Mais je suis appelé à marcher, Fanatsoana handeha à progresser dans une voie, androso ao anatina lalana, dans la voie du Seigneur. ao amin'ny lalan'ny tompo. C'est-à-dire je grandis petit à petit dans la connaissance et dans l'obéissance du Seigneur. Zany hoe me mandroso tsikelikely amin'ny fahatanorana dia ao amin'ny fankatoavana ny tompo. On ne grandit pas subitement comme ça. Tsy hoe tonga dia mialehibe dia vetivety kely tonga dia On ne ohatr'izao grandit pas sous l'effet d'une baguette magique. Tsy hoe lehibentsika rehefa misy magie Ça n'existe pas. fa tsy misy zany. Mais quand nous naissons de nouveau, Fa rehefa nateraka indray tsika nous sommes des bébés. dia mbola zaza kely, mbola rotrona Et itsika. le bébé, il grandit Dia le zaza io dia melehibe à mesure qu'il est bien alimenté. rehefa omena sakafo tsara Et à izy, mesure qu'il grandit, dia rehefa melehibe izy il prend de la nourriture de plus en plus solide. dia mihinana sakafo ventikana, mihinana ventikana Et il izy devient de plus en plus fort. dia matanjaka izy. S'il est bien nourri, Rehefa omena sakafo tsara izy il grandit bien. dia mety tsara amin'ny fitombony. Dans le sens contraire, Ary raha mifanohatra amin'izay il reste chétif. Il reste chétif, maigre. dia mbola
raha ohatra ka mifanohatra amin'izay dia il lasa est mahikely faible. izy dia marefo Et izy c'en est de même pour nous. dia ohatr'izay ihany koa itsika La parole de Dieu nous dit ary ny tenin'andriamanitra que dia miteny l'homme ne hoe vivra pas de pain seulement, ny olona tsy mofy ihany ny veloman'ny mais de olona toute parole qui sort de la bouche de Dieu. fa ny teny rehetra izay aloka amin'ny Si vavan'andriamanitra nous avons besoin de grandir, raha ohatra tsika ka mila mitombo a nous avons besoin de manger de la nourriture spirituelle. dia mila mihinana sakafo ara-panahy Nous isika avons besoin de recevoir, de manger la parole de Dieu. mila mandray isika sy mihinana ny tenin'andriamanitra Si un enfant mange bien, raha ohatra ka misakafo tsara ny de la nourriture de zazanankiray qualité, mihinana sakafo araka ny tokony ho izy sakafo tsara il sera bien portant dia mety tsara ny fitombony a et il sera costaud. dia atanjaka tsara izy Mais s'il mange pour remplir seulement son ventre, fa raha ohatra izy ka misakafo fotsiny hoe avoky ny kibony a il sera souvent malade dia maharary matetika parce izy qu'il lui manque quelque chose dans son corps. satria misy zavatra tsy ampy ao anatin'ny vatany Donc si nous écoutons n'importe quelle parole parce qu'on dit que c'est la parole de Dieu, dia raha ohatra tsika ka mihaino teny isan-karazany fotsiny satria tenenina hoe tenin'andriamanitra le izy on va être emporté à tout vent de doctrine. dia lasa ho atongilangila karazana fotom-pampianarana itsika Mais si nous nous nourrissons de la saine doctrine, fa raha ohatra tsika ka mihinana ny fampianarana tsy misy kilema nous serons affermis dia io tafajoro itsika et nous pouvons grandir. dia afaka mialehibe itsika Nous allons mûrir dia matotra et itsika nous allons progresser de plus en plus. dia androzy tsikelikely itsika Amen. amen Donc, la parole de Dieu nous encourage. tenin'andriamanitra eto a dia mampahery atsika Elle ne nous oblige pas izy tsy manery atsika parce que nous sommes libres. satria tsika any dia afaka Mais elle nous encourage fa mampahery atsika izy à a marcher d'une manière digne. andeha amin'ny famendrehana C'est-à-dire andeha partout où nous sommes, zany hoe naiza naiza misy nous atsika exprimons le Seigneur. dia maneho an'ny tompo itsika Ce n'est pas à travers seulement notre bouche, tsy hoe amin'ny alalan'ny fitentsika mais ihany a par notre attitude. fa amin'ny alalan'ny toetratsika ihany koa Partout où nous sommes, naiza naiza misy nous atsika n'avons pas besoin de porter un t-shirt où il est écrit « Fier d'être chrétien ». dia tsy mila manao akanjo tsika misoratra hoe mireharefa kristianina Mais notre attitude suffit. fa ny toetratsika any dia ampy Les gens voient comment nous vivons. ny olona mahita hoe ohatry ny ahoana ny fomba Ils fiainatsika voient une épître ouverte. dia mahita teny epistily misokatra izy vakiny a Nous sommes l'épître ouverte que les gens peuvent lire. isika dia epistily misokatra izay afaka vakin'ny olona On reconnaît que cette personne, c'est quelqu'un qui craint le Seigneur. ary fantatra hoe ty olona ty a dia olona izay matahotra ny C'est tompo un enfant de Dieu, vraie marque. tena hoe zanak'andriamanitra tena izy Amen. amen Alors, comment marcher, comment est-ce que nous pouvons marcher de cette manière, d'une manière digne de la vocation? dia ahoana moa ny ahafahantsika mandeha amin'ny famendrena amin'ny antso izay niantsoana atsika C'est vrai que nous avons fait le choix, ça c'est personnel, nous faisons le choix tena marina hoe nanao ny safidy itsika raha tsika manokana izay a nanao safidy itsika d'être prisonnier. hoe ho mpifatotra Mais est-ce que c'est toujours facile aussi de marcher de cette manière? fa tena mora foana koa ve hoe mandeha amin'izay fomba izay Nous avons bien souvent la volonté de faire du bien, indraindray tsika manana ny sitrapo a te hanao tsara mais ce n'est pas toujours le cas. fa matetika nefa tsy izay ny zavatra mitranga Paul a écrit dans son épître aux Romains, paoly dia nanoratra ao amin'ny epistily ho andro il romanina a dit, j'ai la volonté de faire le bien, ny teny izy hoe za dia manana sitrapo hanao tsara mais je n'ai pas la force de le faire. fa tsy manana hery anaovana an'le izy a Je m'efforce de faire le bien, mais je n'arrive pas. miezaka manao ny tsara a fa tsy vitako le izy Nous ne pouvons rien faire de notre propre force. tsika dia tsy afaka manao na inona na inona amin'ny herintsika Sinon manokana nous tombons dans la loi. raha tsy izany itsika dia latsaka ao anatin'ny Et si lalàna je ne parviens pas à faire
le bien que je veux, ary raha ohatra ka tsy mahavita manao le tsara izay tiako atao a qu'est-ce qui va se passer? dia inona ny zavatra Je hitranga vais me condamner moi-même. dia anamelika ny tenako a Je serai toujours triste. alahelo foana Je ne vais pas avancer. ary dia tsy handroso mihitsy Je a vais condamner aussi les autres dia anamelika ny hafa ihany parce qu'ils ne koa progressent pas. satria izy ireo koa dia tsy Ils mandroso font toujours les mêmes bêtises manao averin'izy ireo foana fahadisoana izay ataony et on les réprimande toujours. dia anarina foana izy ahitsy foana izy Et on est découragé dia kivy et tsika eux ny aussi farany sont a découragés dia iry zareo koa kivy ry parce qu'ils zareo veulent progresser satria zareo koa te handroso mais ils a n'arrivent pas à progresser. fa tsy vitan'izy ireo ilay mandroso Ce n'est pas par notre propre force, ary tsy amin'ny alalan'ny herin'ny tenantsika izany mais c'est le Seigneur qui peut nous aider fa ny tompo any afaka manampy antsika amin'izany dans nos faiblesses. ao amin'ny fahalementsika Donc comment pouvons-nous marcher d'une manière digne de la vocation? ary ahoana ny afahantsika mandeha amin'ny mendrika araky ny fiantsoana izay niantsonantsika Lisons un autre passage que Paul a écrit dans Galates chapitre 5. ndaovaka itsika ao amin'ny epistily izay nisoratan'i paoly a galatiana toko 5 a Et le verset on va lire le verset 16. galatiana toko 5 andin'ny fahinina amby folo Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. fa hoy izao mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filanofy ianareo Vous voyez, si nous essayons par nous-mêmes, hitanareo raha miezaka amin'ny herin'ny tenantsika nous isika tomberons toujours. dia ho lavo foana isika Mais si nous nous laissons diriger par l'esprit, fa raha ohatra tsika ka velantsika ho tarihan'ny fanahy nous marcherons d'une manière digne de la vocation. dia andeha homendrika araka ny fiantsoana izay niantsonantsika isika C'est-à-dire, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. izany hoe tsy hatateraka ny filanofo isika Parce que la chair et l'esprit, ils ont des désirs ou une volonté contradictoire, opposée. satria ny fanahy sy ny nofo dia manana sitrapo mifanohatra Notre esprit veut faire le bien. ny fanahintsika dia te hanao zavatra tsara Notre esprit veut obéir. ny fanahintsika dia te hankatoa Notre esprit veut se soumettre au Seigneur. ny fanahintsika dia te hanaiky ny tompo Mais la chair nous oblige à autre chose. fa ny nofontsika dia manery antsika amin'ny zavatra hafa La chair nous amène à la rébellion. ny nofo dia mitondra antsika amin'ny fikomina Et quand on est soumis à cette volonté de la chair, dia rehefa manaiky an'io sitrapony nofo isika nous commettons le mal. dia lasa manao ratsy Et notre isika esprit est triste. dia malahelo ny Parce que fanahintsika c'est pas ça ce qu'on voulait faire. satria tsy izay ny tiantsika natao Et quelle est donc la solution? dia inona izany no vahaolana C'est de nous soumettre à l'esprit. dia ny hoe ny anekentsika ny fanahy Laisser l'esprit nous diriger. ary mamela ny fanahy hitarika atsika On peut tomber. mety hoe lavo isika Mais quand on marche selon l'esprit, fa rehefa mandeha araka ny fanahy l'esprit isika va nous encourager. dia ny fanahy no ampahery atsika Amen. amen L'esprit va nous relever. ny fanahy no hanangana atsika L'esprit va nous aider ny fanahy no hanampy atsika à surmonter cet obstacle hihoatra an'io sakana io et à continuer à avancer. ary ahafahantsika hitohy androso hatrany C'est-à-dire, nous dépendons de l'esprit. izany hoe miankin-doha amin'ny fanahy isika Le Seigneur, avant de monter au ciel, de retourner au ciel, ary ny tompo alohan'izy hiakatra tany an-danitra il a promis de nous envoyer l'Esprit Saint. dia nampanantenantsika izy may antsika amin'ny fanahy masina Il n'est plus au ciel. tsy any an-danitra ntsony Il izy demeure en nous. fa efa ao anatintsika Il est là pour nous consoler, ary eo izy ampahery atsika pour nous aider, anampy atsika pour nous soutenir. nohana atsika
pour nous parler, mba hiresaka amintsika pour nous aider à marcher, ary hanampy atsika mandeha nous aider à progresser. hanampy atsika handroso. C'est-à-dire que le Seigneur veut que nous dépendions du Saint-Esprit dans notre vie. Ny dikan'izany dia hoe ny tompo tiany isika raha ohatra ka hiankina amin'ny fanahy eo amin'ny fiainantsika. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit gouverner notre vie. Ary mila mamela ny fanahy masina atsika hanjaka eo amin'ny fiainantsika. Nous pouvons avoir nos pensées, Mety afaka manana ny saintsika sika, mais le Saint-Esprit, il est là pour nous parler aussi. fa ny fanahy masina koa dia eo hiteny amintsika. Et là, nous avons le choix Ary eo tsika dia manana safidy entre obéir la voix de l'Esprit en nous hoe hiaino ny feo amin'ny fanahy ao anatisika ou ve, bien nous soumettre au désir de la chair. sa hoe anaiky ny sitrapon'ny Parce que nous avons filan'ny nofosika. choisi Satria tsika dia ny safidy d'être esclaves du Seigneur. ny ho andevon'ny tompo. Nous avons choisi Ny safidy tsika d'écouter le Seigneur. hiaino ny tompo. Et le Seigneur, il est en nous par son esprit Ary ny tompo dia ao anatsika amin'ny alalan'ny fanahiny pour nous parler, mba hiteny pour nous amintsika, conduire. mba hitarika Je atsika. prends un exemple. Andray ohatra Tu peux trouver dans une situation mety ao anatina toe-javatra anankiray ianao où tu te sens un peu contrarié. hoe somary malahelo ianao Non, na tu, sorisory oui, tu es un sorisorena peu ianao. contrarié et tu te dis, bon, si je dis la vérité, Dia miteny ianao hoe raha ohatra zao ka hiteny marina on va découvrir ce que j'ai fait. dia ho fantatra hoe inona zavatra nataoko. Alors, au fond, tu peux te dire, je ne veux pas mentir, Dia ao anatinao ianao dia miteny hoe za tsy te handainga, mais si je dis la vérité, nefa za raha miteny marina je serai un peu ridicule. dia ohatrany hoe hafahafa zany ahako. Oui. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Dia inona zany no tokony ataoko? L'Esprit te dit, ne mens pas. Dia fanahy miteny aminao hoe aza mandaingy, Dis la vérité, quel que soit ce qui va advenir. teneno ny marina na inona ho Et au vokany. fond, tu te dis, Dia ao anatinao ianao dia miteny ok, hoe je ne vais pas mentir, za tsy te mais handainga, j'essaie d'arranger un peu les choses, ma manière de parler, fa ohatry no amboamboariko kely fomba hitenenako an'ilay izy pour me protéger. mba hiarovako tena. Quel maître on obéit là? Dia iza ny tompo hainotsika eo, La chair. ankatoavintsika eo ny nofo. La vérité, on ne l'arrange pas. Ny famarinana dia tsy afaka amboamboaritsika. Quand nous décidons d'écouter le Seigneur, Rehefa ohatra tsika manapa-kevitra hiaino ny tompo on accepte de se charger de sa croix. dia manaiky isika hitondra ny azy On fijalitsika. accepte de renoncer à soi Manaiky isika handany tenantsika et dire, ok, j'accepte, dia miteny hoe ye manaiky je aho fais confiance au Seigneur en toutes choses. ary matoky ny tompo amin'ny zavatra rehetra. Je n'arrange rien. Ary tsy zavatra amboamboariko, Je ne fabrique rien. ary tsy hanamboatra ninina mihitsy ahako. La lumière du Seigneur, Ary ny fahazavan'ny tompo c'est pas une lumière, comment on appelle ça? Tamisée, merci. ary ny fahazavan'ny tompo dia tsy hoe fahazavana misy sarony manarona anazy, C'est pas comme une veilleuse. tsy hoe matromatroka kely zany, La lumière, elle est claire. fa ny fahazavana dia Et mazava nous be. sommes des enfants de lumière. Ary tsika dia zanaky ny mazava, Nous avons besoin de marcher dans la lumière. dia tsika mila mandeha amin'ny mazava. J'ai fait une faute, Nanao fahadisoana je dois accepter ma faute. dia mila manaiky ny Et me fahadisoako repentir. dia mibebaka, Avoir le courage de dire pardon. dia manana fahasahiana hiteny hoe azafady. Ça va me faire mal dans le cœur, Mety hoe akarary ao anatiko zany mais je vais être libéré. fa ho afaka, Libéré d'un poids qui est caché en moi. ho afaka amina fatotra avesatra izay misy ao anatiko. Un poids qui m'empêche d'avancer. Un poids qui m'empêche d'avancer. Ary io vesatra io izay nanakana anahy tsy androso. Vous voyez les choses cachées, Hitanareo ny zavatra miafina ça nous empêche de grandir. dia manakana antsika tsy hialehibe Et ça nous rend hypocrites.
ary mahatonga antsika lasa tsara Mais on est velatsy hypocrite envers qui? fa tsika dia me tsara velatsy Envers le amin'izy Seigneur. amin'ny tompo Lui, il voit tout. izy mahita ny zavatra Lui, il rehetra connaît tout. mahafantatra ny zavatra Que rehetra peut nous faire un homme? inona moa ny afaka ataon'ny olona Pourquoi avons-nous peur d'un homme? fa maninontsika ny matahotra olona C'est le Seigneur que nous devons craindre. ny tompo an tokony atahorantsika Amen. amen Donc, bien souvent, il y a une lutte indraindray an dia misy tolona entre la chair et l'esprit. eo amin'ny nofo sy ny fanahy Mais à partir du moment où nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, fa manomboka amin'ny fotoana izay amelantsika ny fanahy hitarika atsika cette lutte se dissipe, ça disparaît. dia io tolona io a dia miala Tu arriveras à un moment où tu n'auras pas peur de dire la vérité. dia ho avy ny fotoana lasa tsy atahotra ntsony ianao hiteniny marina Tu n'auras pas peur d'assumer les conséquences de ce que tu as dit ou de ce que tu as fait. ary tsy atahotra ntsony ianao a andraikitra any amin'izay zavatra nyteneninao na Tu zay sais que zavatra tu es nataonao libre. satria fantatra hoe afaka ianao Et qu'en disant la vérité, ary amin'ny fitenenanao marina tu seras de plus en plus libre. dia afaka hatrany ianao Car celui qui ment, satria ireo izay mandainga il a pour père le diable. dia mirainy a dia ny devoly On ne peut pas dire que nous avons Dieu pour père tsy afaka hiteny mihitsy tsika hoe andriamanitra ndraitsika et continuer à vivre dans le mensonge. dia mitoy a miaina ao anatin'ny nalaingy Parce que celui qui ment, satria izay mandainga il a pour père le diable. dia manana ray a amin'ny devoly izy Lorsque nous marchons selon l'esprit, fa isika rehefa mandeha araka ny fanahy ces luttes contre la chair, ils disparaissent au fur et à mesure. dia io tolona izay fitolomana amin'ny nofo a dia anjavona tsikelikely Nous nous réjouissons de la présence du Seigneur en nous dia hifaly isika mifanatra an'andriamanitra ao et il y a le anatsika fruit de l'esprit qui émerge. dia me mivoaka ny vokatry ny fanahy Lorsque nous sommes offensés par un frère, rehefa ohatra ka misy rahalahy mampalahelo atsika manao mampalahelo atsika nous savons le pardonner. dia haitsika no mamela ny elony Pourquoi? satria Parce maniny que l'Esprit de Dieu habite en nous. satria fanan'andriamanitra dia mitoetra ao anatintsika Parce que l'Esprit pardonne. L'Esprit pardonne. Parce que le Seigneur pardonne. satria ny tompo a dia mamela heloka Et que cet Esprit grandit en nous. dia io fanahy io a dia melehibe ao C'est anatintsika automatique que nous ne considérons pas les offenses que nous font nos frères et sœurs. dia mazava ho azy fa tsy raisitsika ao am-po a ny zavatra izay ataony raha lasa Parce que nous ne napavyamitsika sommes pas animés par la chair, satria tsika dia tsy etsy amin'ny nofotsika mais nous sommes animés par l'Esprit. fa itsika dia etsy amin'ny fanahy Nous sommes remplis par l'Esprit. ary tsika dia feno fanahy Et l'Esprit qui est en nous ary ny fanahy izay ao nous amène à anatintsika pardonner. mitondra antsika Ça nous amène à famela-keloka tolérer. mitondra antsika amin'ny Nous fandeferana ne voyons pas nos frères et nos sœurs comme nous les voyions avant, ary tsy tahaka ny fahitantsika azy taloha intsony a ny fahitantsika andreo mais nous les voyons autrement. fa amin'ny fijery hafa mihitsy ny ahitantsika azy Nous ireo ne les considérons pas comme on les considérait avant, tsy eritreretintsika ntsony izy ireo a tahaka ny fieritreretantsika azy taloha parce que nous voyons Christ en eux. satria tsika dia mahita ny kristy ao anatin'izy ireo Amen. amen Notre frère peut chuter, ary ny rahalahintsika dia mety mais on ne lavo va pas dire, mais toi tu es toujours comme ça. dia fa tsy hitentsika hoe ianao koa dia ohatr'izao Ah, lui, foana je ne lui fais pas confiance, c'est un menteur. za tsy mahatoky an'iny fa tena mpandainga iny Quand une personne est en Christ, fa rehefa misy olo ao amin'ny kristy a il est une nouvelle créature. dia olona vaovao izy Toutes les choses anciennes sont devenues vraiment anciennes. dia efa lasa ny zavatra taloha Ça ne veut rehetra pas dire qu'il est sans faute, qu'il est parfait. tsy midika akory zany hoe tsisy adosoana mihitsy izy na hoe olona tanteraka izy Nous ne sommes pas encore parfaits. itsika rehetra dia tsy tanteraka Mais nous marchons sur le chemin de la perfection. fa itsika dia mandeha amin'ny lalan'ny fahatanterahana Nous sommes transformés de jour en jour. ary tsika dia voova isan'andro Si nous isan'andro marchons sur ce chemin-là, raha ohatra tsika ka mandeha amin'io lalana io un chemin qui nous amène à ressembler au Seigneur. ary lalana izay mitondra antsika ahafahantsika hitovy amin'ny tompo Si ton frère t'offense, raha ohatra ka nampalahelo anao ny rahalahinao a
il demande pardon, dia mangataka famelana izy tant mieux, pardonne-le. dia tsara zany a mamelana S'il ne elo demande pas pardon, raha ohatra izy ka tsy mifona c'est mon frère. dia rahalako iny a Je le pardonne mamelana parce elony que le a Seigneur m'a pardonné. satria tompo dia namela Et il ne cesse pas de me pardonner. ary izy dia tsy mitsahatra mamelany eloko. Il ne faut pas dire comme les gens disent, oui, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Dia tsika tsy afaka miteny ohatry ny fitenin'ny olona hoe ye za efa namela eloka fa tsy Non, adino pardonner, c'est oublier. fa ny atao efa mamela Le eloka dia Seigneur, quand il nous a manatsiny pardonné, ny tompo a tamin'izy namela ny eloko tsika il ne se souvient jamais de nos péchés. dia tsy tsarontsony ny eloko tsika Il a complètement effacé efa mifafany daholy nos péchés. ny fahotatsika. Amen. Amen. La chair Ny nofo a n'accepte jamais d'avoir tort. dia tsy manaiky ho diso mihitsy Et il cherche toujours à se justifier. ary izy a dia mitady hanamary tena Quand on foana marche selon la chair ary tsika rehefa mandeha araky ny nofo a et qu'on a fait du mal à quelqu'un, dia nanao zavatra ratsy tamin'ny hafa et qu'on marche selon la chair, dia rehefa mandeha araky ny nofo itsika jamais on ne peut se repentir. Hein. dia tsy bebaka mihitsy itsika Et si on accepte, fa raha manaiky itsika on dit oui, mais... dia miteny hoe eny Ah, mais toi fa aussi, tu as fait ceci. fa izy koa nge nanao an'izao e C'est vrai que l'autre, il a fait ceci, c'est vrai. tena marina hoe nanao an'izany mihitsy Ou il a izy fait cela. na hoe nanao an'izao Mais izy ça, c'est l'orgueil. fa zay a dia avinavina Ça, c'est la chair. zay a dia nofo Mais quand nous sommes animés par l'esprit, fa itsika rehefa etsy amin'ny fanahy nous savons que oui, j'ai fait ceci. dia fantatsika hoe yes za Et nanao que toi, an'izao tu as fait cela. dia enao a nanao an'izao Mais je ne regarde pas ce que toi, tu fais. fa za Tu as dia fait. tsy mahita an'izay zavatra Mais ce que je nataonao regarde, c'est ce que moi, j'ai fait. fa ny zavatra jereko a dia Et zavatra je nataoko m'humilie, dia manetry je tena reconnais ma faute, dia miaika ny je fahadisoako je demande pardon. dia mifona Ce que tu as fait, toi, zay nataonao a je fais confiance au Seigneur. dia matoky any tompo Mais a je t'ai pardonné. fa efa navelako ny eloko Mais la chair, fa ny nofo a elle dit oui, j'ai fait. dia miteny hoe Mais "Eh, je n'accepte za pas. nanao a Je fa za n'accepte tsy pas miaiky." d'assumer seul les conséquences. ary za tsy manaiky hoe za rery a no izaka Oui, c'est vrai, vokatry mais le toi izy aussi, tu as fait. satria ianao koa dia nanao an'izao a Ça, c'est la chair. fa izay a dia nofo Et là, on se laisse conduire par la chair. dia io itsika dia lasa velantsika hoentiny nofo Puisse le Seigneur nous aider tena hoe ny tompo anay hanampy atsika à marcher selon l'esprit. andeha araky ny fanahy On va continuer ce passage dans Galates 5. toizantsika ny famakina n'ilay andalanao amin'ny galatianina Donc, toko c'était le fatimy a verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. galatiana toko fatimy a manomboka amin'ny fahinambe folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo a fa hoy izao mandehana araky ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny ianareo fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohatra izy roa mba tsy hazonareo manao izay zavatra tianareo fa raha tarian'ny fanahy ianareo dia tsy mba hamban'ny lalàna fa miariary ny asan'ny nofo dia izao fitsangatsangana falotony fijejojejoany fanompotsampy fanaovana ody ratsy fandrafiany fifadirana ady lahy
fiafinafonana, fifampiandaniny, fisarany, fitokoana, fialonany, fahamamony, filalaovan-dratsy ary ny toy izany izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany dia tsy andovan'ny fanjakan'Andriamanitra fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavany, fifaliany, fiadanany, faripo, famirapanahy, fanaova-tsoa, fahamarinana. Fahalemem-panahy, fonona-potsy, misy lalàna manoatra an'izany hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Oui. Donc, les œuvres de la chair, c'est toute cette liste qui est énumérée ici. Zany hoe ny asan'ny nofo dia ireo lisitra efa voasoratra voalaza eto ireo. La chair produit Ary ny nofo dia mamokatra cette mauvaise liste. ireo lisitra ratsy be dia be Mais ireo. si nous sommes conduits par l'Esprit, dit la parole, Fa raha ohatra tsika hoe tarihan'ny fanahy nous ne sommes plus sous la loi. dia tsy eo ambany lalàna intsony La isika. chair, elle nous conduit sous la loi. Nofo dia mitondra antsika ho ao ambany lalàna. Mais l'Esprit Fa ny fanahy nous conduit dans la grâce. dia mitondra antsika ao amin'ny fahasoavana. Et dans la grâce, Ary ao amin'ny fahasoavana il y a le pardon. dia misy famelan-keloka ao. Dans la grâce, Ao amin'ny fahasoavana nous avons le fruit de l'Esprit. dia manana ny vokatry ny fanahy isika. Malheureusement, on n'a pas cette nuance en malgache. On parle du fruit, pas des fruits de l'Esprit, mais le fruit de l'Esprit. Tsisy an'izay mahasamihafa anazy zay moa amin'ny teny gasy fa ny resahana eto dia hoe ny vokatry ny fanahy fa tsy hoe ireo vokatry ny Donc, fanahy. si nous marchons selon l'Esprit, Ary raha ohatra isika ka mandeha araka ny fanahy il y a un fruit qui est produit. dia misy vokatra iray izay Et vokarina ao. ce fruit, Ary io vokatra io c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. dia ireo vokatry ny fanareo dia fitiavana, fifaliana, faharipo, famirapanahy, fanaova-tsoa, famarinana, fahalemem-panahy. Ce n'est pas que je peux avoir l'amour, mais je n'ai pas la foi. Tsy afaka mihitsy zany hoe za manana fitiavana dia za tsy manana finoana Ou nefa. j'ai la patience, mais je n'ai pas la maîtrise de soi. Na hoe manana faharetana fa tsy manana fahonoana Il y a teny. des gens qui ont peut-être de l'amour, Mety misy olona manana fitiavana et ils disent non, mais j'ai un fruit de l'esprit, hoe za dia manana vokatry ny fanahy ray mais je ne suis pas patient. fa za dia tsy manana Je faharetana, n'ai pas de la tolérance. tsy manana Ah, ça fandefera. c'est mon défaut. Ary zay ny tena afadisoko zay. Quand l'esprit est en nous, Fa rehefa ao anatintsika ny fanahy il fait une œuvre profonde en nous dia manao asalala izy ao anatintsika pour produire justement ce fruit-là, un fruit complet, mba hamokatra ireo voreo izay fo izay feno, pour produire l'amour, hamokatra ny fitiavana, la joie, ny la fifaliana, paix, la fiadanana, patience, faharipo, la bonté, la famirapanahy, bienveillance, la fanaova-tsoa, foi, finoana, la douceur et la fahalemem-panahy maîtrise de soi. sy ny fahonoana Tout po. cela, ça constitue un seul fruit. Ary ireo zavatra rehetrarehetra ireo dia vokatra iray Tout ihany. cela est en nous. Ary ireo zavatra rehetra ireo dia ao anatintsika. La Bible nous dit, Ary ny baiboly dia miteny on hoe reconnaît l'arbre par son fruit. hoe ny voany amatarana ny hazo. Quel fruit est-ce que nous produisons? Dia vo manao ahoana no vokarintsika. Ce n'est pas qu'on produit, j'ai ceci, j'ai ça et ça et ça, mais j'ai pas ça, ça et ça. Tsy afaka mitentsika hoe za manana ty fa tisy tsy ananako. Quand l'esprit travaille en nous, Fa rehefa miasa ao anatintsika ny fanahy il produit ce fruit-là, dia mamokatra an'io vokatra io un izy. fruit complet. Vokatra feno. Amen. Amen. Dans le cas contraire, Ary raha mifanohatra amin'izay qu'est-ce qui se passe? inona ny zavatra mitranga On essaie de fabriquer le fruit de l'esprit. dia lasa ohatrany hoe amboarintsika ny vokatry ny fanahy. On se montre gentil, Ohatrany hoe maneho famirapanahy tsika mais au fond, il y a un feu qui brûle. fa ao anatsika ao misy afo mandoro ao. Le Saint-Esprit n'est pas dans ce genre de fabrication. Dia ary ny fanahy dia tsy ao anatina zavatra amboarina Il ohatr'izany veut travailler notre intérieur fa te hiasa izy ao anatintsika pour apporter une transformation. mba hitondra fanovana. Et quand il y a cette transformation, Ary rehefa eo io fanovana io
Je n'aurais pas besoin de dire à quelqu'un, je suis patient. Hein. dia tsy mila miteny amin'olona anankiray koa raha hoe za manana faharetana Ça, c'est l'orgueil. Moi, je suis patient. Hein. fa zay dia frère ihany zay hoe za tena Moi, je suis... manana faharetana. Mais il nous donne l'humilité. Fa andaontsika hitoetra amin'ny fanetretena. Il nous donne l'humilité. Manome antsika fanetretena. Et on n'a pas besoin de dire, je suis humble. Dia tsy mila miteny akory tsika hoe za dia manetry tena. Ça se voit. Fa hita eny ivelany le izy. C'est le fruit Ary zay le de l'esprit. vokatry ny fanahy. Le fruit du travail, de l'œuvre de l'esprit en nous. Vokatry ny asan'ny fanahy ao anatintsika. Amen. Amen. Alors, il est très important Ary tena hoe zava-dehibe pour tout enfant de Dieu, ny zanak'Andriamanitra pour les rehetra. enfants de Dieu que nous sommes. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika, Nous sommes faibles. marefo isika, Il est malemy très isika. important de reconnaître notre faiblesse. Dia tena zava-dehibe ny anekentsika ny fahalementsika. Nous avons des défauts. Manana fahadisoana isika, Nous reconnaissons nos défauts. dia miaiky amin'ny fahadisoantsika Mais nous ne isika. nous contentons pas de cela. Fa tsika nefany dia tsy mijanona eo amin'izany. Nous nous soumettons au Seigneur. Fa tena hoe manetry tena eo amin'ny tompo isika. Et nous le laissons œuvrer en nous Dia avelantsika izy hiasa ao anatintsika pour nous transformer. mba hanovantsika. Je ne peux pas m'efforcer d'être patient. Tsy afaka manery ny tena koa mba hanana faharetana. Je ne peux pas me forcer d'avoir la foi. Tsy afaka manery ny tena koa mba hanana finoana. C'est l'œuvre de l'Esprit. Fa asan'ny fanahy Ce zany. que le Seigneur nous demande, Fa ny zavatra angatahany tompo amintsika c'est notre disposition de cœur. dia ny fahavonona ny fontsika. Nous le laissons agir. Avelantsika izy asa Nous dépendons de lui. ary miankina aminy isika. Nous nous soumettons à lui. Manetry tena eo aminy Nous le isika. laissons faire tout ce qu'il veut en nous. Dia avelantsika izy manao izay tiany atao ao anatsika Nous relâchons tout. ary avotsitrytsika ny zavatra rehetra. On abandonne. Avotsitrytsika. Ça fait mal. Marary le izy C'est une croix. ary azo fijaliana le izy. Mais on relâche. Fa avotsitrytsika. On abandonne. Avotsitrytsika eo On aminy s'abandonne au Seigneur. ary atolotritsika ny tenantsika ho an'ny tompo. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs, à quoi nous sommes appelés, Ary izay no ny antsonantsika raha lasana bavy à marcher dans la dépendance. hoe andeha amin'ny fiankinana, La dépendance du Seigneur. hoe amin'ny fiankinana amin'ny tompo. Par son esprit qui habite en nous. Amin'ny alalan'ny fanahiny izay mitoetra ao anatintsika. À nous laisser transformer Amela azy hanovantsika à son image, araky ny endriny, à sa ressemblance. hitovy aminy. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Iaraka hitsangantsika. Alléluia. Alléluia. On va chanter. Alléluia. Merci Seigneur. Misaotra tompo. Face dans ta présence, à tes pieds le cœur brisé, fais ton œuvre dans ma vie, j'ai besoin de toi.
besoin de toi.